Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity alahady maraina fa 1 volana aogositra ity. Sotra Andriamanitra isika fa mbola meno izao tombonandro izao indray. Ary aoka ho fifaliana ho antsika hatrany ny mandray ny ten'Andriamanitra koa amin'izao maraina izao. Alohan'ny hidirantsika ny hamofinaina an'io dia hivavaka isika. Raha ny malala tsara ny Andriamanitra atolotrainao ny dera, ny laza, ny asa sy ny voninahitra. Sotra anao izay satria tombontsoa lehibe no mbola omenao anay. Sotra ihany koa izay ny amin'ny fiahianao manokana amin'ny mpanomponao ankehitriny dia misaotra ny amin'ny zavatra mbola homaninao azy. Indray ny teninao izay ankehitriny Tompo ka amboary ho fo vaovao ny fonay ary ho tany lona ka anjaka ny teninao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe voasoratra ao am-po nalaina amin'ny Jeremia 1:30 dia ny 7:30 sy ny 4:30 manao hoe rehefa afaka izany andro izany hoy Jehovah dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony fa avelako ny elona ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Amen. Ireo lalàna nisoratana tao amin'ny vato fisaka ihany no nisoratan'ny fanahy masina tao amin'ny vato fisaky ny fotsika. Aoka tsy hitady an'izay hanorenana ny fahamarinan'ny tenantsika isika fa anaiko kosa ny fahamarinan'ny Kristy. Manafaka ny fahotantsika ny rany ary isaina ho antsika ny fankatoavany ka hamohan'ny vokatry ny fanahy. Ny fotsika efa nohavaozin'ny fanahy masina. Iaina ampakatoavana ny lalàn'Andriamanitra voasoratra ao am-pontsika isika noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Misy fahadisoana anankiray tokony ho tandreman'ny zanak'Andriamanitra manokana indrindra fa ireo zazavao amin'ny finoana. Dia ny voalohany dia ny fijerena ny asan'ny tena ka mitoky amin'ny zavatra azo ny tena atao mba hifandrindrana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izay miezaka ho tonga masina amin'ny lalàn'ny asan'ny tenany amin'ny fitandremana ny lalàna manko dia manandrana zavatra tsy ho vita mihitsy na oviana io na oviana. Ny fahadisoan-kevitra faharoa dia izao izay mifanohitra amin'izany kanefa mampidi-doza ihany koa dia ny fiheverana fa ny finoanan'ny Kristy ozy izy dia manafaka ny olona amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Satria ozy izy hoe ny finoana rery ihany no mahatonga antsika ho mpiombona amin'ny fahasoavan'i Kristy dia tsy ilaina ozy izy ny fankatoavana ny fanavotana amin'ny alalan'ny asa. Raha voasoratra ao am-po manko ny lalàna tsy hamolavolan'ny fiainana ary ve izany? Tsy manafaka ny olona amin'ny fankatoavana ny finoana fa ny finoana rery ihany no mahatonga antsika ho mpiombona amin'ny fahasoavan'i Kristy izay manome antsika hery ankatoa. Ny tena finoana dia tsy finoana fotsiny ten'Andriamanitra fa fileferana amin'ny sitrapony sy fanolorana ny fo ho anazy ary fampifantohana ny fitiavana aminy. Amin'izany finoana izany dia ho avaozina ny fo ho araka ny endrik'Andriamanitra ka manjary miravoravo amin'ny foto-kevitra masin'ny lalàna ary miray feo amin'ny mpanao salamba isika ilay manao hoe indray ny fitiavako ny lalànao fisaintsainako mandraka rivo izany ary tanteraka ilay hoe ny fahamarinana ilay ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araky ny nofo fa araky ny fanahy. Iriko izany mba ho tanteraka aminao tokoa ary atonga anao ho amin'ilay fankatoavana feno mba hampitiavana izay ilain'i Jesosy amintsika. Amen. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Ampio izahay Tompo mba hanampitiavana betsaka ny amin'ny mahakasika anao, ny amin'ny omenao anay ihany koa. Atao voatsapanay fa maso ho anay ny zavatra rehetra apetraka ao am-pelantananay ary ihany koa ny zavatra rehetra hitantaranao anay dia mba ho amin'ny famonjena tanteraka anay ihany koa. Aminaran'i Jesosy. Amen. Yeah.